vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba Nanisik ampunya palai aminiran Jesus nyautika Jesus mahita Jesus nyautika tamin parani Jesus nyautika Jesus mahari ny sabotsy ho avy zao amin'ny sivora maraina ka hatramin'ny tolatolakandro dia isy vavaka lehibe zay ho tontosaitsika eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo fianaratsoa ao ambadiky ny station Shell séminaire angezabe zay nampitoraina ny lohateny loha hevitra manao hoe finoana mahafindra tendrombohitra be lehibe ny mpanompon'Andriamanitra reraka amin'izao fotoana zao ketraka ary io ihany koa nefa no mivavaka fa tsy hainy no mampiasa an'ilay hoe ahoana moa no ampiasana zany atao hoe finoana azahoako valim-bavaka sy azahoako fanafana sy fanasitranana eo anatren'Andriamanitra izay mety fantatsika foana le tenin'Andriamanitra hoe fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra fa tsy haitsika no mampiatra an'ilay finoana ary misy aza dia miteny mihitsy manao teny efa tsy manam-pinoana ntsony ny sabotsy ho avy zao faharoa ambin'ny folo ny volana novambra dia ampianatra anao ny tenako mahakasika an'ity finoana mahafindra tendrombohitra ty manasanao zay reradiraka ara-panahy ho anao zay matsiaro ny tenanao tena maratsy sitrapanafody misy hery ratsy manindry anao ho anao zay tena tafalentika lalina ao anaty fahasairanana tena milentika ao anaty fahasairanana lalina nefa mba hampanompon'Andriamanitra ihany misy tenin'Andriamanitra be lehibe hoe ny fitahin'i Jehovah no mampanankarena holohany ianao fa tsy rambiny ho tahina ny asan'ny tananao sy ny vilia fanaova-mofonao sabotsy tonga avy eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo fianaratsoa eto ambadiky ny station Shell manomboka amin'ny sivy maraina tsy diso io fotoana io mitondra taratasy stylo na fandraisam-peo andraisanao an'izany fampianarana izany tonga avy daholo tompoko voninahitra ho an'Andriamanitra iray ny joroko fahavolombelona eto fa maro ny zavatra magaga nataon'Andriamanitra tamin'ny asy tamin'ny vady aman-janako tao anatin'ny fotoana fohy zay vao iny ianao ty tovolahy miaraka aminao ty zanako dia zay tao anatin'ny telo sabata zay no mivavaka tato dia indroa talata angambany dia tao anatin'izany fotoana zany ny vadiko aloha zany nakaty voaloha dia satria zay mivady zany nanana problème be ny fiaina tokantranonay zany taloha tena za mamilava mifoka moly misotro toka ny vola zay azoko ny sisa tsy lany any amin'ny toka sy ny rongony no ameko anazy dia vao tonga ao an-trano zay dia miady foana io zavatra io nefa zavatra nataon'olona ary olona mamotika amin'ny fiainanay dia mbola mitady hamotika foana hatramin'izao fa tsy mahavita tsony satria efa manana an' Jesosy zay manomboka izao izy ve le tenenao ento izy anarana lanona inanao teleraky vadiko io inona zavatra nitranga teo amin'ny fiainanareo be ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainanay voalohany indrindra dia mifiovany lasa izy indray mafana fo ao aminay fa taloha izy tsy mivavaka mihitsy taloha izy tsy mivavaka za foana mandeha mivavaka fantatro hoe niditra nataona fantatro daholo ahoana izy ianao rehefa nahita azy niova be tsy napozinao sa hoe napozinao ihany efa napoziko fa za zany manam-pinoana hoe andray andro sy maintsy mbola iova foana izy dia firy volana teo nitonanao mivavaka anazy nandritry ny efa elaela ihany eo amin'ny hoe 3 volana eo angamba dia niova ihany izy niova ihany dia ahoana tena nampivo anao nisy cousinay zany nijoro vavolombelona teto dia mitovitovy amin'ny anahy ihany ny zavatra zay moa zany tena marina niaraka niarandrevy tsy afenina amin'ny mpiara-mivavaka zany dia rehefa niaraka izay dia sendra avy niasa tamin'izay dia niditra tao trano dia nahita anazy tamin'ny tele
toy izy hoay miora fa inona natao miorany dia nitantarainy tamin'ny ianao mihitsy ny nanontany anazy tamin'izay hoe tao anatina fahadalana izy dia nisy zavatra mivonto be teto amin'ny elakelapehany dia rehefa nahitany fijoroana vavolombelona io a dia ohatrany voakitikitika aloha ny tao anatiko dia tia zazy ty a rehefa amin'ny alina dia ohatra manofo miteny izany dia ny zavatra remarquenay mivady a rehefa mba hoe maniry zany izay mivady ohatra amin'ny alina tsy afenina amin'ny fiangonana fa zavatra tena nisy ty rehefa maniry zany izay mivady iray amin'ny alina dia taitra ho azy tia zazy ty dia miteniteny zavatra tsy fantatra mihitsy zany le zavatra tenenina dia nanomboka nyteny tamin'ny madama hoe ianao hoe tsy maharemarqué zavatra ho a dia zaho izy mahatsapa dia ozy amantsy anazy tena misy devoly ato atokantranotsika ato a dia tsy haiko izay natapa-kevitra anazy fa tonga taty izy a izy telo mianakareo dia tonga avy ny asany ariva dia ozy izy zay ngery data ozy izy mivavaka tany amin'ilay vahoany oloka dia ozy a zany ve dia ozy a mahafinaritra zany mety ahita fiovana ve zany tsika ho andro any alina dia niandry aloha dia niandry ny alina iny dia mbola taitra ihany aloha izy mbola namoaka an'ilay teny ohatrany teny hafahafa arahana tena ohatry hoe tena devoly zany ny zavatra tenenina dia rehefa tairina nefa izy avy dia inona ny tenenina latery toky dia zanga ny teny ozy izy dia eo izy dia tsy mahita tory mba tsy haiko amin'ny telo amin'ny efatra any vao mahita tory dia izay ny asana devoly hitako hoe tena nandrebireby dia ozy a tena mila fandraisana fanapa-kevitra ity ahoana moa miora no afaka dia ahoana zany tsy ho afaka tonga amin'izay zay ny sabata nivavaka tato dia ny zomany io loha alohan'ny hidirana sabata dia narary indray izy telo da misy faralahy kely manko nio dia narary daholo izy telo da dia mitovy daholo ny sorotra aretina dia ilay anakiroa ny lakamisy efa tsy dia naninona fa tiany ny tena narary hatramin'ny zoma dia izy zary dada ozy izy tsy araka aminareo hivavaka zany rapitso fa za tena marary dia izy tsy misy an'izany ao fa tsy maintsy mivavaka ela rapitso dia andana ao mantsy an'ilay vadiko evitany dilily coco dia raha ohatra ho a mahery le andriamanitra any amin'ny sama any amin'ny vaon'oloko a dia hanao délivrance aho a dia amin'ny anaran'i jesosy fa tsy maintsy mivavaka io ary tsy maintsy sitrana io fa afaka ny devoly ao anatiny io dia nikosikosehako tamin'ilay menaka sady nataoko amin'ny anaran'i jesosy miala mifanahana aretina miala mifanahana aretina miala mifanahy ratsy mitondra aretina amin'ny anaran'i jesosy dia io zazy io efa efatrano tsy nihinan-kanina nanomboka talata latsinainy talata larobilaka misy fa ny androtriny le nanaovako amin'ny anaran'i jesosy teto amin'ny kibony sy nanosoraka le dilily kokoa ny sakafo izy tamin'ny sivy dia nandeha mivavaka izay sabotsy dia zany maro tena maro ny fitahinana ataon'i jesosy ana dia ny zavatra tena nagaga ana dia ty andeha hiasa maraina za tsy ina mifoha amin'ny efatra sasany chauffeur ny asako dia andeha hiasa dia mandray bus a dia vonitodika ohatr'izao a dia maheno fofotaoko dia tonga dia ohatrany te andobe zany a maheno an'ilay fofotaoko dia embouteillage moa manomboka eo ampitatafika ka zay eo ambode fotsy mipetraka dia amin'ny dimidimy mahery eo dia efa embouteillage eo anelanelana ambode fotsy ampitatafika dia lasa nidina ny andeha tongotra dia tonga dia tsy aloloha tesy dia ohatra misy mibitsika hoe dana aloha mividy sigara ray dia mividy sigara ray a dia vao nirehitra kely ohatran'iny dia tonga dia nisy ohatrany zavatra te andoha zany tato anatiko tato dia tonga dia mivoaka rano tsy netany jana mandoha rano a dia hatramin'ny oriko raha mitate rano dia jereko ohatr'izao le sigara dia izy ty ve mahatonga an'izany dia nariko taona tatatra ohatr'izao voninahitra ho an'i Jehovah Andriamanitra fa sady afaka mitoka an'izao na afaka amin'ny sigara tsy taizataizana aretina tsony a fidiram-bola mandeha tsara ino hoe tonga tato natao délivrance sa hoe tsy sa tonga dia nanatrika fotoam-bavaka nanatrika fotoam-bavaka aloha dia avy eo natao délivrance dia rehefa natao délivrance a dia le vadiko a mbola maheno taoriana le délivrance ny teny hoe ordata ohatra misy zavatra mandehandeha ozy izy any ivelany tokotany any ny amoa zany tsy afeniko ampiara-mivavaka fa tao anatin'le olana ny tranga teo amin'ny fiainanay a zay ny ompoko sobe da be fa tapitra maty manao zavatra ianao fa misy an'izany hoe laniny courant tsy ahoa tsy ahoana eo zany izy tika tena ataon'le olona mihitsy amotika amin'ny fiainanay fa tena rehefa manankina amin'ny fiainana tamin'Andriamanitra dia hitanao mihitsy ny fiovana dia niantso telefona na mpanompon'Andriamanitra numéro mandeha eo amin'ny tele eo dia izy mantsy le madama manahoana tompoko a dia manahoana seho izy fa izy ianao dia zaho a olona mivavaka tao aminareo vao tamin'ny talata ny tao dia le vadiko a maheno feo an-javatra foana atao tokotany zay manko a tompoko tena tsy afenina fa tamin'ny androny tsy fahalalana dia nisy olona mitondra hoe andao makarianana fa misy olona afaka mitsabo anareo dia nameno rano zay dia io rano io nafafafy eran'ny trano eraky ny tokotany
dia za mihiny fa niasan'io zavatra io no nanakorotana anay dia vao niteny le mpanompon'Andriamanitra hoe ny andro ozy izy alina fa raha ohatra manana finoana ianao dia nao ihany ozy izy dia fa mahafaka n'izany fanaratsy mivezivezy eo tokotaninareo izany dia ozy eny arany fa raha ohatra ozy izy mbola maheno ianao androany alina dia atsoa izay raha-pitso izy dia misy mpanompon'Andriamanitra ao alefanay any aminareo dia mifanao fotoanareo dia niteneniko ale vadiko hoe alao zany atao aloha zany fa tsy maintsy tsika manao azy fa raha-pitso raha mbola tsy afaka dia atsoana mpanompon'Andriamanitra nataoko ilay zavatra nataon'ilay madama nataoko niodikodiny eraky ny tanàna dia sady nitaoko nyantso hoe amin'ny anaran'i Jesosy miala izay fanahy ratsy rehetra mandreborebo sy manakorotana amin'ny fiainana eto hatrany hatrany voninahitra ho an'i Jesosy fa natory tsara izay no nanomboka ny alina an'iny asivitehaka man'Andriamanitra hoana raha nabavy manahoana ny fiainanao raha hoarina teo aloha tamin'izy mbola tsy nino mbola tao anatina ditra hoarina amin'ilay fiainanareo zao misy fivana ve sa mitovitovy ihany tena hita mihitsy hoe tena niova ny fiainanay fa na ny hira mandeha ao an-tranonay ary dia hiran'Andriamanitra le fari-piainana sy le atmosfera tena niova falifaly foana zay tsisy andro matezitra anay hoe sorisorena zany fa na ny ankizy na ny olon-dehibe dia falifaly foana dia fa milamina tsara zany ny amin'ny tsisy manakorotana tsony tsisy miteniteny tsony na ny ankizy na ny any ivelany milamina tsara na ny ara-bola na ny fiainana rehetrarehetra tena milamina sivitehaka ho an'i Jesosy tainy tomponareo ary dana ho antsika mpiara-mivavaka ny ataon'ny joropo vavolobe leto zany dia fanafahana dia fanasitsanana tao anatin'ny 20 taona zany voakeja ny fisotroana foana sigara ary ny afara tao amin'ny inona zavatra sotronao rano divay kafe sa dité tokaka ary ny afara tamin'ny tiakatra tribunal iny roa mihitsy ary tamin'ny ady aman'olona dia nefa tonga teto injo nanao délivrance fotsiny talata dia tonga dia afaka tena afaka tsy verina tsony tsy vela tsony heritaona zay ary ny tena ijoroko vavolombelo eto zany za zany tena saika tsasa fatapahana lalandraha tena mahery vaika be mihitsy raha mifanazavan'ny dokotera satria nandeha niasa tany amin'ny faritany tany Manoro ray volana tao anatin'ny fisotroana tena trop loatra dia vao tonga ndray andro taty Antananarivo tamin'ny heritaona tamin'ny volana Juillet teo vao tonga ndray andro tonga dia mijalijaly be ny alina ary tao anatin'ny fangiry frina io tena fijaliana iny lohako ilana iny fotsiny ty ilana ty tsisy ezany hoe fiantsonan'Andriamanitra zany ny alina fa tena maty amama zay fotsiny parapatonga ny amin'ny 2 fa tena fa tafahoatra zany fijalia zany na sendra tao anatin'ny 2 am'izay nijery fahafantarana dia ohatrany natory dia rendremana dia nisy fanahy masina tena mibitsika anahy mihitsy zany tena hitako mihitsy hoe mivavay ianao dia teo any niarina tapoka dia le vadiko any nanontany zany hoe janona aveo izy izy dia tsy mivaliko le teny fa tonga dia mivavaka hoe Jesosy avondreo dia miverina ny tapoka natory vao nikitika orona ohatry zao tonga dia bisasaka avy tany tsondrovaka be dia avy eo niarina tonga dia niarina eo tsy hafa le mandeha tevidory eny fa tonga dia pritsika be mihitsy fa makany amin'ny lakozia tany lakozia zany fa nionjika teo misy eo fanangonana rano zay zany seo zany seo 15 litre fa maraina ny andro jerena fa zary tsy mino nijerany raha io hoe tapaka io nefa io lohaka io fotsiny mivoaka tamin'izay tonga maraina zany tao anatin'le nakany dokotera misy dokotera fitsapanay tension zay dia nitantaraiko anazy tsy mino mihitsy izy zany hoe zany ve ozy izy tena zavatra zany ianao zany ake ozy izy raha vao tonga vao misy miditra hoe miditra hôpitaly zany tonga dia voa avany an-tsano zany tsisy fanafana zany fa tonga dia le paritaka ny ado dia tonga dia ohatrany hoe tsy tonga dia etomody zany fa tsisy fanafana raha tanteraka zany za moa nitenena zay fa moana ozy navoa anao dia sa hoe tao anatin'le vavaka ho any tena navovonjy anahy tamin'izay satria tena jereko zany tena tao anatin'ny ofisitsondro io tena mahery be isaky misotra aza tonga dia iengo foana zany tonga dia tena tao amin'ny atoko any tonga dia doty be foana isaky misotro dia tsy mety mitsahatra mihitsy ary tao anatin'io ndraika tena teny dokotera ianao izy saika tapaka lalandraha tena mahery vaika be mihitsy zany dia zany hoe Jesosy zany namonjy anao tao anatin'io taoriana zay anao tonga dia sitrana
taorina zay heritona zay efa elana kijoro a hoe joro fahavolombelona fa sao vao samy joro hoe matsiaro afaka zany fa teo aloha zany tsy sady joro mihitsy sofa teo Jesosy halleluja sofa teo Jesosy nanasitrana ny tiralahy ty tainy tompo ianao rahalahy Jesosy miantsika Jesosy mahita Jesosy miantsika hatramin'ny farany Jesosy miantsika Jesosy mahary ny sabotsy ho avy zao a amin'ny sivora maraina ka hatramin'ny tolatolakandro dia isy vavaka lehibe zay ho tontosaintsika eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo fianaratsoa ao ambadiky ny station Shell séminaire angezabe zay nampitoraina ny lohateny loha hevitra manao hoe finoana mahafindra tenobohitra be dehibe ny mpanompon'Andriamanitra reraka amin'izao fotoana zao a ketraka ary eo ihany koa nefa no mivavaka fa tsy hainy no mampiasa an'ilay hoe ahoana moa no ampiasana zany atao hoe finoana azahoako valim-bavaka sy azahoako fanafana sy fanasitranana eo anatren'Andriamanitra izay mety fantatsika foana le tenin'Andriamanitra hoe fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra fa tsy haitsika no mampiatra an'ilay finoana ary misy aza dia miteny mihitsy manao teny efa tsy manam-pinoana ntsony ny sabotsy ho avy zao a faharoa folo ny volana novambra dia ampianatra anao ny tenako mahakasika an'ity finoana mahafindra terobohitra ty manasanao zay reradiraka kara-panahy ho anao zay matsiaro ny tenanao tena marary tsy sitrapanafody misy hery ratsy manindry anao ho anao zay tena tafalentika lalina ao anaty fahasahiranana tena milentika ao anaty fahasahiranana lalina nefa mba hampanompon'Andriamanitra ihany misy tenin'Andriamanitra be lehibe hoe ny fitahin'i Jehovah no mampanakarena olohany ianao fa tsy rambiny ho tahina ny asan'ny tananao sy ny vilifanao vamofonao sabotsy tonga avy eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo fianaratsoa eto ambadiky ny station Shell manomboka amin'ny sivy maraina tsy diso io fotoana io mitondra taratasy stylo na fandraisam-peo andraisanao an'izany fampianarana izany tonga avy daholo tompo regniny Jesosy io regniny Jesosy io hitan'ny Jesosy io hitan'ny Jesosy io regniny Jesosy io ianary tompoko dia mbola amin'ny fifaliana indray no hiara-banatsika mpanaraka n'ity fotoana ity fandarana ity isaky ny ora sy ny fotoana tahaka izao misy mpanompon'Andriamanitra eto anoloketo izay nanaovan'Andriamanitra fahagagana ary dia zany no anonako ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika sady satria mino fa ao anatin'ny fandarana ao anatin'ny fijona vavolombelona zay renao dia anomboka entanentana ianao ary hoe mbola atoky fa manao fahagagana Andriamanitra ranabavy raha fahitako azy nisy vanim-potoana ianao tsy afaka ny teny raha mifalaza manokana zany dia hoe mona mihitsy kanefa amin'izao valinandro zao dia tsapa ry hita tao anatin'ny fotoana vitsivitsy fa nanaovan'Andriamanitra fahagagana inona le zavatra nitranga ia sotranao zany nanome anay fa fitenenana voalohany dia ny voninahitra moa Jesosy reriany saosa nisy fotoana tany ivelany tany ny asa tany ivelany ianao ny asa ny asa ranofo ia efa mpanompon'Andriamanitra io dia nisy fotoana conseil dia nandeha teto Madagasikara ia dia rehefa tonga teto Madagasikara dia tonga teto izy maina dia efa ninarary nanomboka vao tonga herinandro teto ianao dia ninarary inona le zavatra nitranga le nitranga zany masoko tsy nahita dia feako mikatony ako tena jamba tsy nahita mihitsy dia mona tsy niteny mihitsy ianao tamin'izay vanim-potoana zay ohatrany misokatra motro fa tsisy fiamivoaka fa sahirana koa dia masoko moa zany nikatona niaraka tamin'izay koa le mahazo ahoana ny fomba nanasitranan'i Jesosy ianao ny anabavy nanasitranan'i Jesosy ana zany tao alohan'izay aloha zany izy vona ny fandehanana nanao analyse nanao EG nanao eko zany enakany amin'ny dokotera nanao bilan nanao rehetrarehetra dia nisy fotoana zay le zandriko lampiandro tato no nitenana hoe andotsika izy anao contrôle ana dokotera dia anao contrôle ny dokotera dia kanjo netiny tamin'ny mpanompon'Andriamanitra tato mpanompon'Andriamanitra tato amin'ny fiangonana tao aoriana le vavaka natao taminao inona ny zavatra nitranga
dia tsy analova hitako ohatran'eny izy réaction kely zany le masoko ohatran'eny izy tarapasavara kely nanao tselatra kely ohatrzay a dia resy lahatra hoe tena mety ho sitrana ihany a fa ny dokotera aloha zany novarina analyse ny écho ECG radio scanner dia miteny hoe tsy mba mandra-pahafatoko a zay aloha ny teny dokotera misy any anabavy eto anilanao eto raha ny fahitako azy ny anabavy a ianao anisan'ny karakara azy tamin'izany vanim-potoana zany rehefa nikarakara azy ianao inona ny tena zavatra nitranga amenazy inona ny tena zavatra nitranga sy ny zava-misy tamin'izany ianao nikarakara tena jamba marina ve izy tsy ny teny marina ve izy ary rehefa nitondra azy ianao dia ahoana ny zavatra niseho ihany zavatra nitranga tena tsy nahita izy io masony io iratina ohatran'izao zany rehefa hoe hijery izy dia ny feo tsy mivoaka mihitsy dia sahirakirana ihany aloha ianao anatin'izany a dia zany no mitondra anazy mandeha akany amin'ny toilette mandeha any amin'ny dosy ohatra hoe mba misy vola alainy any amin'ny banky zany miaraka aminazy amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy zany tena hitako hoe tao anatin'ny aretiny izy ary tena nijaly izy a satria na zavatra kely atao ny firy taona teo na firy volana tena ny taona maro mihitsy roa teo angambany izay na telo ia rehefa nakaty am-piangonana ianao ny anabavy nety nianadanao dia impiry ny vavahana ianao dia ianao mahita sy afaka miteny zao tadidinao ve hoe impiry ianao ny vavahana ary tadidinao ve fotoana nahitany masonao satria raha fahitako anao mahita tsara ianao zao dia mety impiry ny vavahana dia natonga anao tena nahita sy afaka ny tena tena hoe vavahana na zany dia tena hoe traitement tena 7/7 24 heures 24 heures vavahana foana ianao tonga ty am-piangonana foana amin'ny alina miantso mpanompon'Andriamanitra dia misy fotoana koa ianao hoe teny mpanompon'Andriamanitra mila mifatihanina dia tena misy ny fifadikana latsanazy jusqu'à zoma hoe maraina satany fa ny hariva mihitsy dia tao anatin'ny roa volana zany tena hitako hoe nanaovana effort be amin'le nisy vanim-potoana ianao miteny teo ny anabavy hoe nanao contrôle tany amin'ny dokotera mijery fizaham-pahasalamana inona ny zavatra nilazain'ny dokotera tamin'izany vanim-potoana zany tenen'ny dokotera aloha zany hoe négatif atao hoe le fa ny taux de sucre fotsiny hoe somary miakatra kely ny taux de sucre dia nilasaka aminao mihitsy izy hoe mona mandrakizay ary tsy mahita mandrakizay zay mihitsy no tenen'le professeur Tanandafy hoe izy teo zay jamba mandram-pahafatiny dia teto Madagasikara moa dia mbola nanafarina fanafodana velany fa rehefa tonga tao tamin'i Jesosy natsanona ny fanafody zany hoe tsy nihinana fanafody tsony ianao rehefa nanomboka ny vavahana tonga dia tsy nihinana dia misy délivrance fao be indray talata zay fotsiny zany efa ny fotoana zany le vavaka izy aloha dia efa manomboka misokatsokatra kely na hoe dia dia tamin'izay talata zay rehefa nandeha ny vavaka fao be inona ny zavatra nitranga na tonga anao afaka ny tena tonga aloha dia zavatra reko ohatra ny zavatra pilaka zay tao natendako tao tapilaka kely ohatra hoe tsaiko hoe inona dia gaga be dia niteny dia avy eo ndray ny délivrena moa zany délivrendray aman-dreny tonga koa dia sokatra tsara tsy ngadina tsony maso zava tonga dia lasa mahita mandraka ty ny androany mandrakizay ry havana mpijery mpanaraka nyty fandaharana ity ny zavatra ohatra zany dia tsarovy tsara fa misy vanim-potoana mety karazana famosaviana misy vanim-potoana tena devolo mihitsy no manidy an'le masonao sy manidy an'le feonao nefa hita raha izao fahitatsika azy any amin'ny natony tokantrano zao mahita tsara izy afaka miresaka tsara izy afatra avy any aminao ny anabavy avy any aminareo miravavy hoe inona no afatra mena indraindray mantsy misy olona zao mahita nyty fandaranyity tratrana zavatra tahaka izany ary efa nandany vola satria raha mifahitako azy teo efa nandany vola ianao efa niapita ranomasina mihitsy ny tsabo-tena kanefa tany anatina vavaka no nanasitrananao inona no afatra ho ampijery asika ny afatra moa zany dia tsotra be ozy ny ten'Andriamanitra hoe isonjy efa Andriamanitra novorehetra moa misy zava-mahagaga tsy ho haiko fa
tsy zava-mahagaga tsy hoen'Andriamanitra taony surtout hoe zavatra momba ny nofo aretina olana fanetin'i Jesosy daholo zany fa raha misy mampiay atsika raha misy hoe tsy fahasalamana dokotera dia fitaovana fotsiny ihany fa Jesosy ny tompo-tevarina Jesosy ny tena mpanafaka mpanasitrana ary tsapako tamin'izao hoe nanafany anazy nanasitrany ananazy hoe dia manatona an Jesosy Jesosy tsy mandatsika rehefa mananto nena vavy ianao le nitantanazy amin'izao zany ianao tsy mitantanazy tsony tamin'ny fomba ahoana no rehefa nahita azy nahita sy afaka niteny ianao ahoana mba fihetseponao sady afatra ho an'ny mpijery ihany koa satria indraindray misy olona mitantana an'iren'olona jamba izay tsy jamba tsy any ekibony reniny fa hoe karazana famosaviana karazana asana devoly dia ahoana ny afalianao ahoana ny fihetseponao tao anatin'izany sady menao afatra kely ny olona mpijery ia za tena atao anaty fifaliana tsy naposiko hoe ho sitrana aloha izy satria tena hitako ny zavatra natrehany fa dia voninahitra ho an Jesosy io izy io mahita tsara izy afaka miteny tsara izy tsy mitantana anazy tsony fa mandeha rery izy tsy mitondra azy any amin'ny toalety tsy mitondra azy naizanaiza fa mandeha rery izy na miantsena na makaiza voninahitra ho an Jesosy rery ihany mpanao fahagagany Jesosy eny ary tompoko mahafinaritra zany satria Andriamanitra no manao an'izany zavatra zany raha amin'ny olona ho voalazan'ny baiboly dia zavatra tsy hainy zany fa amin'Andriamanitra hainy ny zavatra rehetra noho izany ho atsika ny anatin'ny tokantrano mety misy aretina hitanao hoe tsy sitrapanafody na olana ihany koa ary maro be ireo fijoroana vavolombelona mifandimbeto dikan'izany ny atao reny zavatra ireny mba hahatonga anao hientanentana hitady an'Andriamanitra tsy misy vahaolana ntsony afa-tsy ny ao amin'Andriamanitra ka dia maherezy ianao samy ho tahin'Andriamanitra isika mianakavy tahin'Andriamanitra eranareo mirahavavy ny tompo momba anareo voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery Jesosy miantsika Jesosy mahita Jesosy miantsika hatramin'ny farany Jesosy miantsika Jesosy mahara ny sabotsy ho avy zao amin'ny sivora maraina ka hatramin'ny tolatolakandro dia isy vavaka lehibe zay ho tontosaitsika eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo fianaratsoa ao ambadiky ny station Shell séminaire angezabe zay nampitoraina ny lohateny lohahevitra manao hoe finoana mahafindra tenobohitra be dehibe ny mpanompon'Andriamanitra reraka amin'izao fotoana zao ketraka ary io ihany koa nefa no mivavaka fa tsy hainy no mampiasa an'ilay hoe ahoana moa no ampiasana zany atao hoe finoana azahoako valim-bavaka sy azahoako fanafana sy fanasitranana eo anatren'Andriamanitra izay mety fantatsika foana le tenin'Andriamanitra hoe fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra fa tsy haitsika no mampiatra an'ilay finoana ary misy aza dia miteny mihitsy manao hoe teny efa tsy manam-pinoana ntsony ny sabotsy ho avy zao faharoa ambin'ny folo ny volana novambra dia ampianatra anao ny tenako mahakasika an'ity finoana mahafindra tenobohitra ty manasanao zay reradiraka kara-panahy ho anao zay matsiaro ny tenanao tena maratsy sitrapanafody misy hery ratsy manindry anao ho anao zay tena tafalentika lalina ao anaty fahasahiranana tena milentika ao anaty fahasahiranana lalina nefa mba hampanompon'Andriamanitra ihany misy tenin'Andriamanitra be lehibe hoe ny fitahin'i Jehovah no mampanakarena olohany ianao fa tsy rambiny ho tahina ny asan'ny tananao sy ny vilia fanaova-mofonao sabotsy tongava eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo fianaratsoa eto ambadiky ny station Shell manomboka amin'ny sivy maraina tsy diso io fotoana io mitondra taratasy stylo na fandraisam-peo andraisanao an'izany fampianarana izany tongava daholo tompo regny Jesosy io regny Jesosy io hita amin'ny Jesosy io hita amin'ny Jesosy io regny Jesosy io vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha fandetety izy mba asitra